ihany amin'ny anaranao Jesosy no entinay maniry sy migataka izany amen. Tonga amin'ny fotoana famakinany teny soratra masina isika tompoko. Petraka ny olona. Miaraka mamaky ny tenin'ny soratra masina isika tompo. Izany dia hita ao amin'ny Daniela 4:7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Daniela 4:7 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia hovakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mbola teo ambava amin'ny mpanjaka ihany ny teny dia nisy feo latsaka avy tany an-danitra nanao hoe: ry Nebokadnezara mpanjaka, ianao indrindra no anaovana ary izay mandeha amin'ny fiavinavonana dia hainy ahetry. Apokalipsy 5:10 ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:20 farany. Apokalipsy 5:10 ny andininy 7:20 sy ny 8:20 farany. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny saotra sy ny ady sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe: amen. Ary ny loholona dia niankohaka ka nivavaka. Filazantsarany Luka 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Filazantsarany Luka 7:20 andininy 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Izany dia ovakitsika eo am-pitsanganana. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra, nampianatra sady nandroso nakany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy: Tompoko, moa vitsy va no vonjeny? Ary hoy izy tamin'ny olona: misy ese hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo: maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompo-trano ka manidy ny varavarana, ary ianareo mijanona eo ala-trano mandondona amin'ny varavarana ka manao hoe: Tompoko, voay izahay, dia hamaly izy ka hanao aminareo hoe: tsy fantatro, na avitaiza ianareo. Ary amin'izany ianareo dia hanao hoe: nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao. Fa izy hiteny hoe: lazaiko aminareo, tsy fantatro,
na havitaiza ianareo miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka any no isy ny fitomanina sy mifikotroanify raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary mimpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo fa ny tenanareo kosa dia voaroka ny ivelany ary ho tonga ny avy any atsinanana ny avy any andrefana ary ny avy any avaratra sy avy any atsimo ireny no hipitraka hinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indro misy ny ao aoriana ho aloha ary misy ny ao aloha ho ao aoriana. Ray Masino manamasina amin'ny fahamarinana teninao fahamarinana. Amen. Mbola iaraka hivavaka isika ry Tompo Andriamanitra io misaotra anao zahay fa mbola afaka namaky sy ny hain'ny tenin'ny soratra masinao ankehitriny dia tonga ny fotoana hitoriana aminay izany teny izany ka mangataka amin'ny fanahy masinao izahay mba hirotsaka aminay tsirairay avy dia eo ny mpanomponao izay hanambara ny filazantsaranao eo koa izahay izay andray izany filazantsara izany mitenena Tompo fa voninkihainao anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompona angatahiko izany vavaka izany misaotra indrindra raha eo. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo ampitombona aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny hafatra sy ny vatsim-panahindray amin'ity takarivan'ny asabotsy ity dia ny filazantsara araka ny lioka. Filazantsara araka ny lioka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo izay efa novakin'ny mpanompony tamintsika nazava tsara teo. Amin'izao herinandro sambatra izao dia manana lohahevitra ny sapana Dorcas izay manao hoe mpino kristianina ianao ka noho izany dia ataovy azo antoka ny toeranao. Tsoatsika amin'izany filazantsara araka ny lioka izany. Amin'izao herinandro sambatra izao ry havana dia mbola ao anatin'ilay lohahevitra ny amin'ny fanantenana ny Tompo isika rehetra ary tsy tapitra io raha tsy hatramin'ny faran'ny volana Desambra. Tsy ilay Tompo izay ho avy tahaka ny teo aloha, ilay Tompo zaza, ilay Tompo feno fanetretena, ilay Tompo nahantra no raisy ny vahoaka tamin'izany fotoana izany no avy andrasantsika ankehitriny. Fa ilay Tompo izay tonga mpanjaka, ilay Tompo izay tonga mpitsara, ilay Tompo hanavaka ny azy sy ny tsy azy, izay ho andrasantsika io. Tsy ilay Jesosy zazakely tsony izany fa ilay Jesosy mpanjaka, ilay Jesosy mpitsara, ilay Jesosy hanavaka ny izy sy ny tsy izy. Ka noho izany ry havana ao anatin'izany fiandrasana azy izany indrindra ity filazantsara araka ny lioka ity dia mampafantatra antsika tsaratsara koa ny amin'izany. Anatin'izany fiandrasana izany dia tsara indrindra isika raha vita homana tsara sy azo antoka ny amin'ny toerana izay ahovatantsika. Tsara tsika raha vita homana satria maninona io fotoana izay aviany io ilay atao hoe fotoana ny amin'ny fampakaram-bady ho an'ny zanak'ondry. Dikan'izay raha ampiakabiady ny zanak'ondry dia mila voahomana tsara
ilay ho ampiakarina, dia eo indrindra le mahatonga leloha hevitra hoe mpino kristianina isika, ataovy azo antoka ny toerantsika. Satria maninona zany? Matoa misy izany fanontaniana zany dia mbola tsy azo antoka zany ny toerantsika hatramin'izao, ary maro amintsika izay tonga eto ny mbola tsy azo antoka ny mombantsika sy ny toerantsika eo anatrea n'Andriamanitra. Mampiomana antsika amin'izany indrindra ny filazantsara araka ny lioka izay novakiana teo. Ao anatin'ny filazantsara io, ny tantara izay miseho dia nanondiany nakany Jerosalema i Jesoa. Nampianatra teny amin'ny tanàna sy ny vohatra izay nilalovany izy tamin'izany fotoana izany. Ary araka ny voalazan'ny mpandinika maro dia tena fotoana manetriketrika ho an'ny vahoaka ity fandalovany Jesoa tany Jerosalema ity. Satria maninona? Tamin'io fotoana io no fotoana farany izay nandalovan'ny Tompo tamin'ireo toeran'ireo. Ka zany indrindra no natonga an'ireto oloreto nanararoatra nametraka fanontaniana ny amin'izay hoe hovonjeny. Manontany izy satria manitikitika anazy, satria ny jiosy tamin'izany fotoana izany dia tao anatin'ny fiandrandrana ny amin'izany hoe famonjena izany. Fa isika ankehitriny ihany koa ry havana dia inona fa manana heritreritra ihany koa ny amin'izany resaka famonjena izany, ary mangetaetana izany isika tsirairay avy izao. Ka andeha ary omentsika lohahevitra izao tenin'Andriamanitra izao, manao hoe mpino kristianina ianao, ataovy azo antoka ny toeranao, ka zao mieza hiditra amin'ny varavarana hety. Varavarana hety, le hoe hety eto dia midika hoe tery, zany hoe tsy izao zany ho an'ny ankizy tsy izao izy fa hety tery, zany hoe tsy afaka tena hoe hifantsiwana miditra ao, zavatra kely no tafiditra ao. Fanontaniana avy hatrany no nataon'ilay anankiray raha vao miditra eo amin'ny 120 eo tsika ozy izy, dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko, mo vitsy va no vonjena, mo vitsy va no vonjena. Fanontaniana toa hafahafa, fanontaniana lalina, fanontaniana hita hoe feno fisalasalana. Ary raha izany fanontaniana izany dia mbola apetraky ny olona ihany koa ankehitriny, mo vitsy va no vonjena, na ihany koa azo adika ihany koa hoe iza no vonjena, na ihany koa azo adika ihany koa hoe firy no vonjena, na hoe izao ve ho voavonjy, isika izao ve anisan'ny ho voavonjy, ary iza no tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy anefa ry havana dia izao, tsy namaly mivatana izy hoe vitsy na ho maro, satria izay mivalina izany fanontaniana izany firy no vonjena, dikany vitsy na maro, zavatra hoe misy zavatra réel zany tsy maintsy hamalina anazy ao, fa tsy namaly araka ny fihevitra ireto vahoaka ireto i Jesosy. Fa navadiny ho antso manokana ilay fanontaniana, navadiny ho antso manokana ho an'ireto olona ireto. Hoy Jesosy, misese hiditra amin'ny varavarana hety ianareo. Raha tsika mamintany ohatran'izany ka misy olona mamaly ohatran'izany, mety ho tezitra hoe le fanontanianao hafa, mivaly teny hafa, dia mety ho tohina isika. Ao anatin'izany nefa ry havana dia misy lesona fototra azo tsoahana tsara mihitsiny. Zany hoe eo amin'i Jesosy zany tsy niresaka teoria momba ny famonjena ny tena zava-dehibe, fa ny fandraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana. Ary indrindra zany fiainana zany dia ilay fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy resaka teoria zany na kajikajy matematika, kajikajy araka ny fahalalantsika no hidirana amin'izany hoe famonjena, hidirana amin'izany hoe fanjakan'ny lanitra zany, fa
fandraisana fanapahan-kevitra atrany mahatonga an Jesosy miantso hoe midira amin'ny varavarana ety ianareo, satria fantatry Jesosy tsara zany eto fa izy reto dia mbola tsy ao anatin'ilay varavarana, mbola eny ivelany. Lesona ho antsika izany ry havana dia tsy ny hoe firy na hoe iza no vonjena, fa ny tokony hiletika ao anatin'ny saintsika izany dia hoe za ve mba efa anisan'ilay voavonjy, za ve mba efa anisan'ilay tafiditra, za ve efa mba anisan'ilay tafapetraka ao amin'ilay fanasana. Satria maninona, ny tompo nanasa atsika ary ankehitriny dia mbola manasa atsika izy, mbola any ny invitation. Fa ianao ve azo antoka ve efa manana plasy eo, efa réservé ao ve ny plasinao ankehitriny? Zay le fanontaniana mipetraka. Zany hoe tsy ny mijery ny hafa zany ny tokony hamaika antsika kristianina, fa ny momba antsika aloha ny mila fantaritsika voalohany. Mila mahafantatra zany tsika za ty ve efa ao anatiny sa mbola any ivelany. Ny hevitry ny varavarana ety ry havana dia midika fibebahana sy fanapahan-kevitra. Midika le hoe varavarana ety raha dinihana eto. Ary misy teny grika izay ampiasaina eo, midika raha dikatsika amin'ny teny malagasy dia midika hoe misese, zay le hoe midira, misese. Io dia teny ampiasaina amin'ny ady na fanatanjahantena, zany hoe milaza ezaka lalina sy sarotra ataon'ny olona, ary mila fifatohana satria ny fidirana amin'ny fanjakan'lanitra dia tena sarotra, mila ezaka lalina zany ary mila fifatohana tanteraka ny amin'izany hoe fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Tiako zany fa fahasoavana ny famonjena, kanefa tsy fahasoavana mora, tsy fahasoavana mora ny famonjena. Fahasoavana mamem-pona na nomezan'i Jesosy tsika ary anasan'i Jesosy tsika ny amin'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany, fa tsy mora ho antsika miditra amin'izany raha tsy mahay miady varotra, mahay manolo tena ary mahay mibebaka isika. Raha alaina sary anohatra izany dia tahaka ny olona izay mitondra entana be dia be ka hiditra amin'ny varavarana izay tery dia tery, zany hoe mitondra entana babena ao an-damosina, mitondra tiasan-kelena, nefa le varavarana idirana tery dia tery. Hitantsika reny sarina rameva amin'ny film reny, ilay mitondra entana be eto amin'ilay film Jesosy reny, dia tahaka ireny. Ary zany le mahatonga le moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra. Ilay vody fanjaitra resahana amin'iny dia tsy hoe vody fanjaitra fanjairana akory fa vavahady. Moramora koa ny idiran'ilay rameva eo amin'ilay vavahady noho ny idiran'ilay mpanan-karena. Ilay mpanan-karena dia hoarina amin'ilay olona ilay tsy misy fanetretena, ilay olona tsy miraharaha an'Andriamanitra. Mora kokoa zany ilay idiran'ny izay mitondra entana be. Dia tahaka izany no ampiomanina antsika sarotra zany ny idirana eo. Zany hoe raha te hiditra eo amin'ny varavarana io zany tsika dia inona no tokony atao? Mila mamela zavatra zany isika, satria betsaka loatra ilay firongo entintsika avy etỳ ambonin'ny tany, maro loatra ilay firongo entintsika avy etỳ ambonin'ny tany, ka mazava ho azy tsy ho tafiditra eo amin'ny varavarana io isika. Inona ary ilay zavatra tsy maintsy ariana izay ambara eto? Ny tsy maintsy ariana dia ireo fahotana, ireo fanao ratsy izay mangeja sy mbola iainantsika amin'ny ankehitriny. Hoy Jesosy hoe maro no hitady hiditra fa tsy
ho afaka. Maro ny tady hiditra fa tsy ho afaka. Ao anatin'izany ry havana satria ezaka hiditra amin'ny fomba hafa izy ireo rehefa tsy tafiditra. Ary izy ireo dia mieritreritra, ary na isika ihany koa raha dia mieritreritra an'izany, fa ny fivavahana izay ataontsika araka ny nofo, ny finoana ara-tsaina, ary ny zavatra maro hafa izay manome fahafahana olombelona hidirana mora kokoa. Izany hoe fombafomba-pivavahana izay feno fihatsaram-belatsia izay tahaka ny nataon'ireto jiosy ireto. Ny jiosy izay mahalala an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, fa saingy kosa mandahan Jesoa tsy ho lay Mesia, mandahan Jesoa tsy ho zanak'Andriamanitra. Dia izany ilay an-tsaina ariana eto. Maro Jesoa no te hiditra, ary inona izany fa ireto jiosy izay niresaka reto, izay niona tamin'ny faly reto, dia manantena ny hiditra amin'ilay famonjena, kanefa ny fony manalavitra an Jesoa. Hoy indrindra mantsy Petera tamin'ny jiosy ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 hoe tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy n'izy, afa-tsy ny anaran'i Jesoa. Tsy misy anarana hafa mihitsy izany afaka tononitsika, tsy misy anarana hafa afaka arahintsika raha tsy ho Jesoa io ihany. Raha te hiditra ao amin'ilay famonjena izany tsika dia tsy maintsy manaraka ary tsy maintsy mahatateraka ireo fampianarany, ireo taridalana izay nampianariny sy nomeny atsika. Izany hoe ny anaran'i Jesoa nomboana tamin'ny hazo fijaliana zany, io ndrasantsika ho amin'ny famonjena io. I Jean Calvin ry havana dia nanao an'izao fampianarana izao any amin'ilay bokyny malaza izay mitondra lohateny hoe Institution de la religion chrétienne. Ozy izy ny fivavahana marina, ozy izy dia tsy miseho amin'ny fombafomba ivelany fa amin'ny fiovan'ny fosiny fiainana. Ny fivavahana marina tsy miseho amin'ny fombafomba ivelany fa amin'ny fiovan'ny fosiny fiainana. Anisan'ny teolojianina izay tena ngezalahy izany Jean Calvin izany, teolojianina protestanta, anisan'ny tena mazana. Izany hoe raha tena manantena marina n'ilay toerana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany sika, dia maninona? Tsy maintsy manary an'ireo fomba ratsy rehetra, ary tsy maintsy mandiny tena mibebaka haingana. Haingana hoy aho. Inona ny ilazana hoe haingana? Satria efa atombotra ny andro. Efa atombotra ny andro ary tsy ampoizitsika ny andro izay aviany tompo andrasantsika io. Eto ry havana dia tsy apahany amin'ny fiainana no angatahan'i Kristy amintsika. Tsy apahany amin'ny fiainana fa amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy. Izany hoe raha te azo toerana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany sika dia tsy maintsy manolo tena tanteraka ho an'io Jesoa io. Ny afatra manaraka dia izao: aza mienoeno any ivelany fotsiny. Aza mienoeno any ivelany fotsiny. Ny afatra voalohany teto hoe miezah hiditra amin'ny varavarana eto, fa ny afatra faharoa dia hoe aza mienoeno any ivelany fotsiny. Dia mety ho gaga ianao hoe zay rehefa atao am-piangonana foanako isan-kalahady zay dia ato arisan'andro zay manao fanompoana ato. Fa tsy izany nefa ilay tiana atongavana. Eo ny 520 ka hatramin'ny 720 no angalantsika an'izany afatra izany. Teto Jesosy dia nampafantatra fa hisy fetra amin'ny famonjena. Hisy fetra amin'ny famondrena ka zao. Tsy azo atao ny mangataka andro satria tsy maintsy ho avy ilay fotoana izay ikatona an'ilay varavarana ahafahantsika miditra.
Zany hoe ny invitation izay nalefa ho amintsika iny zany, rehefa tsoraisitsika iny dia anainona? Lany daty, lany andro any. Misy fetra n'ilay fotoana, hikatona ilay varavarana. Inona ary fotoana izay hikatonan'io? Petraka aminao fanontaniana. Inona io fotoana izay hikatona ilay varavarana io? Fotoana izay hikatona amin'ny varavarana ho valiko ilay izy, dia izao amin'ny fotoana izay hiverenan'i Jesoa. Rehefa hiverina i Jesoa amin'ny fotoana io izay tsy fantatritsika, ary na izy ary tsy mahafantatra azy ny tenin'Andriamanitra, dia izao hikatona ilay varavarana satria efa niala nenina izy zany tamintsika, fa isika no tsy nanohina an'ilay antso. Dika izay zany maninontsika? Ho very plasy isika. Dia ahoana indray zany ny fanapahan-kevitra tokony ho raisitsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany? Mila mahay manararaotra ny vavahady mbola mivoy isika raha te ho ao. Fa raha tsy mahay manararaotra isika dia mety ho tara loatra. Efa tombotra izany fotoana izany ry havana, ary efa hitantsika ny amin'izao fotoana izao ireo karazana famantarana rehetra ny amin'ny hoe andro farany. Ary izao iainantsika izao mihitsy n'ilay andro farany. Efa tombotra amin'ny fotoana, ary mbola mivoa ny vavahady, ary mbola mivoahy mivoa ho anao izany vavahady izany. Natery azy io vavahady io dia tadidio anefa fa misy fiainana ao anatin'io. Ny vavahady no tery, fa ny fiainana dia malalaka sady tsara ao anatiny. Mivoa ho aisy ho anao izy. Izy izay manokatra izany ihany no tsy maintsy hanidy anio. Tsy iza zany fa ai Jesoa Kristy. Izay nanokatra azy ihany no hampidi azy. Ary izay nanokatra azy ihany koa tsy maintsy hampiditra. Tahaka andreny mpiandro vavahady reny, tahaka andreny gardien reny. Rehefa nanokatra n'io vavahady io izy hidiranao, nandondona teo ianao, dia izy ihany mampiditra anao ao, fa tsy hoe misolo olona hafa akory. Dia tahaka izany no hiandry atsika. Raha vonina tokoa isika dia tsy maintsy izy ihany, tsy maintsy i Jesoa ihany zany no andray atsika. Ary rehefa mamoa izy dia izao tsy misy mahakatona io vavahady io. Rehefa i Jesoa no mamoa dia tsy misy mahakatona. Ary rehefa manidy ihany koa izy dia maninona? Tsy hisy avoana io. Afaka manamarina zany tenin'Andriamanitra zany tsika any amin'ny Apokalipsy 3:7 any. Misy an'izany. Rehefa i Jesoa no mamoa dia tsy misy mahidy, ary rehefa izy no manidy dia tsy misy mahavoy intsony. Eo ilay fikatonan'ilay varavarana. Apokalipsy 3:7. Ka na manao ahoana ny fireharehantsika amin'ny tombontsoa izay azo amin'ny fifandraisantsika amin'ny Tompo, tahaka ny Jiosy izay nandre azy na mpianatra teny an-dalambe, ary milaza fa nihinana sy nisotro teo anatrehanao zahay, efa nanao an'izao zahay, nanao an'zato zahay. Dia tsy hisy amindreo mihitsy nefa afaka manana fahefana hanokatra amin'ny varavarana. Zany hoe tsy ianao zany, tsy izaho, tsy iza no afaka hanokatra amin'ny varavarana intsony, fa i Jesoa irery ihany. Na ny fiarahana amin'ny kristianina, fiarahana manoto, mifanatrehana fivoriana, na ny fitezan'ny ray aman-dreny kristianina, dia tadidio fa ireny rehetra ireny dia entinao iomanana ny amin'izany fidirana amin'ilay vavahady ety daholo. Raha ihany ry havana ny fotoana izay hidirana ao amin'ny vavahady dia tadidio fa amin'izao fotoana sy ora izay eonanao sy fampiresahanao amin'ny Tompo izao. Tahaka ny tsy misy afa-tsy varavarany ray ihany eo amin'ny Tompo
dia aiza ao amin'i Jesoa irery ihany. Eo ihany ny varavarana fa tsy misy varavarana roa na telo tahaka ny etỳ izay eritreretintsika. Ao amin'irery ihany no varavarana. Ka noho izany ary dia tao maisika ankehitriny satria tia antsika ny Tompo, ary izany mbola ilana nenina amintsika isan'andro isan'andro, hitoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra isan'andro isan'andro. Miala nenina amintsika ny Tompo mba haninona, hanapa-kevitra sy handiny-tena isika raha mbola vonona ny hiditra amin'izany varavarana izany, fa tsy hainohaino any ivelany tahaka ny fanaontsika hatramin'izay. Tsy haina amin'ny fombafomba izay mahazatra antsika fotsiny. Sa ho tonga ny fotoana izay hatongavan'ny Tompo ry havana ka hiahaka isika ary ho votom-panenenana, dia hatonga an'ilay hoe hitomany, hikitronify, hidradradratra eo am-bavahady. Ary Jesosy dia hiteny, tsy fantatro ianareo hatr'izay elo izay, mialà amika anareo mpanao meloka. Amin'izao vaninandrontsika izao dia misy ny olona ao am-piangonana mitonona ho kristianina nefa tsy ao amin'ny Kristy akory. Mitonona ho kristianina, milaza ny tenany ho kristianina. Mety ho za zany, mety ianao, dia mila mandiny tena isika. Amaranantsika azy ry havana dia ny hoe raha tsy miova isika dia tadidio fa hivadika io rasa io, hivadika io rasa io. Dia jerevana eo amin'ilay 5:20 eo dia 5:20 dia vakitsika vetivety. Ozy izy, ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary indro misy ny aoriana ho aloha ary misy ny aloha ho aoriana. Reny lazany ireny ry havana, io filaza io dia ireo jentilisa, ireo olona izay tsy ampoizitsika, izany hoe ireo olona tsy noheverintsika ho voavonjy. Ary nanay ny tsika mieritreritra n'izany mihitsiny. Asa ianao raha mba toa fa misy olona eritreretintsika hoe reny ve dia bopozin'olona mbola ho voavonjy raha mandinika amin'ny fomba fiainana sy ny fomba fataony eny amin'ny fiarahamonina. Izy tsy mpivavaka, izy mpanao an'io adalana rehetrarehetra io, fa mety hivadika ny rasa raha tsy mitandrina isika izay mitonona ho kristianina. Mety ireny indray no tafiditra ao amin'ilay varavarana, mety ho reny no tafiditra alohantsika. Zao mantsy ry havana, Andriamanitra dia tsy mba takatry ny saintsika olombelona ny fiheverany. Ary indrindra izy any amin'ny Isaia 5:15 manao hoe fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Izany hoe tsy tahaka ny eritrerintsika olombelona izany ny fiainan'io Andriamanitra io, ka izany foana no tsy maintsy hibebahantsika, izany no tsy maintsy hanetrehantsika tena. Eto dia toy ny maneho Jesosy fa ireo jiosy izay misoratena voavonjy dia mety tsy ho anisany satria izy ireo dia amin'ny fihetsaram-belatsia. Sady hitantsika moa ny fiainan'ny jiosy, ry zareo aneny nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana, dika izy izany fa tsy makasitraka an'io Jesosy mihitsy, nefa io ilay hoe izaho no vavahady ozy izy. I Jesosy mihitsy ny ilay vavahady any amin'ny Jaona 10 any misy an'izany, izaho ny vavahady. Ry havana malala, ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy valosoa ho an'ny tsara akory fa fanomezana ho an'ny mibebaka. Misy teolojiana manambara an'izany. Tsy valosoa ho an'ny tsara ny fanjakan'Andriamanitra fa fanomezana ho an'ny mibebaka, ary izay ilay hoe fahasoavana. Izany hoe tsy izay milaza azo mivavaka tsy manao asa tsara no vonjena, fa izay misy mandray ny zanaka. Ary izany ilay hoe teny hoe izay misy atao batisa
no vonjena fa zay tsy mety miny kosa no oelohiny hainy mpiandry tsara zany teny zany. Eto zany ry havana, ny fanjakan'ny lanitra dia toy ny fanasana lehibe, ary ireo izay nasaina voalohany tsy tonga, fa ireo tsy napozina indray no mahafeno latabatra. Mpangaladapa ozy ny any aminay any Anjorobe any, ireo indray mahafeno latabatra, olona tsy nasaina nefa tonga. Efa tonga teto amin'izao tontolo izao ry havana, lay varavarana efa tonga teto, dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Izao ozy izy mivavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady azo anina. Jaona 10:7 no ahitantsika an'izany. Raha te hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra zany sika dia maninona? Tsy maintsy makao amin'i Jesosy Kristy, miditra ao amin'ilay vavahady. Tsy maintsy miditra ao aminy isika raha te ho ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Dia fanontaniana ho anao ary ety am-pamaranana dia izao: efa tena niditra tao amin'ilay vavahady tokoa ve ianao? Efa tena niditra tao amin'ilay varavarana ve ianao? Sa mbola miandry eo ivelany, mitoloko eo ivelany, mihanahana eo ivelany? Efa azonao antoka ve ny toeranao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Satria ambaran'ny filazantsara araka ny liko ary havana, raha mandinika amin'ny filazantsara araka ny liko manontolontsika dia izao: efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy Kristy ilay fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe tsy zavatra ho avy intsony izany io fanjakan'Andriamanitra io, fa efa miasa ankehitriny, efa hiainantsika ankehitriny ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny fanambaran'ny filazantsara ny liko anazy. Ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa izy liko dia ho an'ny voahilika sy mahantra. Ilay manetry tena no hevitry ny hoe mahantra eto. Fanjakana tsy hita maso koa anefa io fanjakan'Andriamanitra io, fa zao eo afovoan'ny olona ihany koa. Amarinina zany any amin'ny lioka 7:20 any ahitantsika an'izany. Dia mitaonantsika ry havana, andehantsika amonjy izay tena ho toerantsika amin'ny maha-pino kristianina ho antsika. Pino kristianina ianao, ataovy azo antoka ny toeranao. Meza hiditra amin'ny varavarana ahety, ary ao anatin'izany ihany koa ataovy azo antoka ny toeranao ao amin'ny tompo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika kosa ny tenin'Andriamanitra izany. Amen. Dia mbola hiara hivavaka isika ry havana. Eny Jesosy tomponay malalo, renay teo ny teninao, renay ny afatrao sy ny sitraponao izay tokony ho arahanay. Tokony ho mpino kristianina izahay, nefa tompo mandiny teny izahay. Be marenina tsy mba nandre ny antsonao akory, na manao ny fanompona ary izahay dia tsy mba lavorary, feno fiatsarambela tsy indraindray ny fiainanay. Tsy mba nikely aina fatratra akory izay tamin'ny asa fanomponanao. Impiripiry izay no efa miteny fa efa be izay ny vita. Tsy mba malala manetry tena, tsy misy fanajana. Tompo, meloko izahay. Raha sahirana ihany koa izahay dia mavesatretana, sahirana, dia mbola zavatra hafa no itokinay. Fahotana sy filan-dratsy no mibahana ny fiainanay, fa tsy mba nahatsiaro ny herinao sy ny fitokianao Jesosy. Raha nahatsiaro izay dia nataonay amin'ny farany izany, rehefa tsy mahita ho sarangotona intsony izahay. Tompo Jesosy,
manondrika ny lohanay eto anatrehanao zahay. Mamindrafo aminay ary mamelany elokay satria mpanota tsy mendrika izahay. Ny voatoritory sy mangorakoraka Tompo dia tsy mba ho ataonao tsinotsinona. Sasao madio izay mba ho afa-keloka anatenanao Kristy Tompo, mba tsy ho tara ny fidiranay ao amin'ny vavahadinao, mba handraisanay ny famonjenao. Mba hainao Jesosy ny vavakay fa ny anaranao rery ihany no mahavonjy, dia apetraka hifeno sy tanteraka aminao zany amin'ny anaranao rery ihany. Saotra Jesosy. Amen. Anavao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny alalan'ny rakitra dia ny hira 120 no ataontsika, dia rehefa vita ny rakitra dia atsanina ny hira.
mbola hitsangana isika hanolotra ny rakitra amin'ny ry tompony harena. Tonga amin'ny fizarana faharoatsika ry havana dia eo am-piomanana dia mangataka feokira amin'ny mpitendry zava-maneno.
fanay aminareo dia ny hoe arahaba ary laina soavana tompo mbanao ametsika amena tsotsotra amintsika ny fandarana izay mety ho hitantsika eto a misy dia anankiray dia hira anankiray a dia feokira manelanelana anazy dia iray dia hira ray dia iray dia hira ray izay tsika vo mifanao velomy fa ny tena sitrakay dia izao hoe engane Andriamanitra manankarem-pahasoavana anatrika antsika eto amin'izao ora sy fotoana izao ka raha nameny zanany izy tao an-tranomby androany sokafo fonao mba tsy ho tranony mitsony no aterahan'ilay zaza voateraka fa ao am-ponao misaotra tomoko Let's go! 1, 2, hey, hey, hey!
child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
tears of joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear the child, not a single room was inside. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born. Oh, now hear the angels sing, a king was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. There is one child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Oh, oh, as the world moves aglow, all the bells ring out, there were tears of joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see and adore. Oh my Lord, the church adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, they came to culture. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, they lost their culture. They needed you so bad. Oh my Lord, just adoration. Oh my Lord, there came jubilation. Oh my Lord, and for generation they realized what they had. Oh my Lord, send your Son to save us. Oh my Lord, there is Ni
manao zavatra tsy mora riavana fa amin'ity faran'ity zay mba manasanareo mba hitsangana fa misy mitarika eo aloha dia mba harahana fotsiny le fihetsika satria tena mora ary tena mora sitraka ny ara-paly amintsika rehetra dia rehefa mandeha zava-maneno zany dia mba mitsangana tsika hiaraka andia amin'ny Dorcas. Sotra tompoko.
Isaraka ve zay no nentina namaranana ny anjaran'ny Sampana Dorcas tamin'ity androandroany ity sotran'Andriamanitra lehibe izahay tamin'ny nafanana natanterana an'izany na ny fanomanana na ny fiatrenany ity androany ity mety misy tsy fahatanterahana dia mino fa
ny nona reny jerenao mpifaliana izay avy amin'ny sampana dorcas sotra indrindranareo dia etsy ambaravarana zany misy mamy fampizarantsika mamy izay hitanareo teto entinareo mody sika ny saraka fa Andriamanitra omba ny tsirairay avy meko ny pastera amaranana amin'ny fotoana. Tiaka mafy be ary raha falinareo e. Tena nafinaritra salany hoe mbola mijery an'le STK reny e. Tena mbola mihetsika, mbola mandeha, mbola tena matadidy pasy sara. Enko ny aoriana koa miteny hoe tena mahay pasy, mbola matadidy pasy reo. Mahafinaritra, tena voninahitra Andriamanitra. Ndeha sika marana izao fotoana izao ataontsika ny hira 370 sy 500. 370 ny andininy anankitelo ataontsika daholo eo mpitsanganana riavana mialohan'ny tsodrano. Raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny tsodrano izay tolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho tanteraka aminareo izany. Ry Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Mipetrary havana mivava mangina. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tonono ho an'ny eo akaikinao ny fiadanan'ny Tompo.